Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy amin'izao andro maraina ny 1 ny volana Mena amin'ny 20 zao. Tonga sondray ianao amin'ny anina saza ho anao ity androany ity. Iresakitsika amin'ny fahendrena tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ahoana ny ijoroana ho vavolombelon'i Kristy eo amin'ny tontolo tsy mora, eo amin'ny tontolo misy fiantsiana, misy fandrika, fanerena, eo amin'ny tontolo mety misy olona mety tsy mahatakatra anao. Loha hevitra androany dia ny hoe ny fahamalinana sy ny fahantsorana. Ny fahamalinana sy ny fahantsorana. Ary averinao am-ponao zao hoe Tompo atao vendry aho nefa oka ho fo madio. Amen. Atao vendry aho nefa oka anana fo madio. Halleloia. Nijerentsika ao amin'ny Matthieu 10:40. Hoy Jesosy: indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia, koa endretaka amin'ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Amen. Teny mahery izany tenin'ny tompontsika izany. Tsy nanafina ny zava-misy Jesosy fa hoy izy ondry eo ampovoan'ny ambodia. Midika izany fa tsy mandefa antsika amin'ny tontolo mora foana Jesosy. Misy olona mety tsy hakasitraka anao eo, misy toe-javatra mety hitsapanao, mety misy resaka lasa ho fandrika ho anao. Misy toerana ilainao fahendrena. Amin'io tsy niteny Jesosy hoe ndana ianao matahotra an'ireo ambodiana hoe mandrosira ny ambodia, fa hoy izy hoe endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Amen. Ry havako, misy toetra roa mantsy tiany Jesosy hiasa ato anatintsika, dia ny fahamalinana sy ny fahantsorana. Ny fahamalinana dia midika hoe mahay mandinika, tsy maika loatra, tsy mora voafandrika, mahay mijery lavitra, mahay mandrefy teny, mahay mamantatra toe-javatra. Fa ny fahantsorana kosa dia midika hoe fo madio, tsy misy fitaka, tsy misy lolopo, tsy misy hafetsena ratsy, tsy olona manodikodina ny hafa, tsy olona miteny zavatra iray nefa zavatra hafa ny ao am-po. Jesosy tsy nilaza mihitsy hoe oka ho malina fotsiny ianao, ary tsy nilaza koa hoe oka ho tsotra fotsiny, fa hoy izy hoe malina ianao tahaka ny menarana ary tsotra tahaka ny voromailala, tsopo tahaka ny voromailala. Satria raha misy fahamalinana kanefa tsy eo ny fahantsorana, izany ny atao hoe lasa hafetsena dikan'izany, na hoe manipulation. Mety ho lasa fahaizana manafina zavatra, mety ho lasa politika maloto. Raha ohatra indray koa nefa misy fahantsorana nefa tsy misy fahamalinana, dia lasa atao hoe naïveté amin'ny teny frantsay. Lasa mora mino zavatra rehetra, mora tafiditra amin'ny fandrika, mora miteny zavatra amin'ny fotoana tsy mety, lasa mora ampiasain'ny olona fotsiny. Noho izany ny zanak'Andriamanitra dia tsy tokony mihitsy ho fetsy ratsy, ary tsy tokony koa ho mora voafitaka. Tsy antsoiny Jesosy olona ratsy saina isika, ary koa tsy antsoiny olona tsy misaina koa isika, fa antsonitsika olona manana fo madio, nefa ihany koa manana fahendrena, olona tia olona nefa mahay mametrafetra, olona mamela heloka nefa tsy mamela ny ratsy itoy, olona tsara fanahy nefa tsy very fahatsiarovan-tena. Izany ny atao hoe malina sy tsotra. Amin'ny ohatra amin'ny Baiboly na jereo Jesosy mihitsy ao amin'ny Matthieu 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Tonga ny fariseo hanandrana hamandrika azy, nanontany izy ireo hoe mety ve ny mandohetra ho an'i Kaisara sa tsy? Fandrika izany fanontaniana izany.
satria teo raha nyteny Jesosy hoe eny dia mety ilazany Jesosy hoe mpanohana ny Roma izy. Raha hiteny izy hoe tsy dia mety hotoriana amin'ny fanjakana Romanina. Raha amin'ny tenintsika malagasy dia hoe androso maty ray be, emotra maty reny be. Fa inona no nataon'i Jesosy? Tsy mainka namaly izy a, tsy tezitra izy a, tsy ninjera tao anaty fandrika izy anefa. Fa hoy izy hoe aseo ihany vola fandoetra, ary nanontany izy hoe sariniza soratra izy ty, dia namaly ry fariseony teny hoe any Kaisara. Dia hoy navalin Jesosy, alo avy amin'ny Kaisara izay any Kaisara, an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Valy ny tena tonga lafatra izany. Tsy nanao marimaritra iraisana, tsy latsaka tao anaty fandrika, tsy namitaka, tsy nandratra, fa ny teniny tamin'ny fahindrena masina. Izany ny fahindrena atao hoe tonga nofo, izany ny fahamalinana miaraka amin'ny fahantsorana. Amen. Ko androany ary ahoana ny ampiarantsika an'izany? Rehefa tojo fiantsiny ianao, aza maika ianao mamaly. Any am-piasana raha misy olona manindry ianao, maka fotoana. Amin'ny fianakaviana raha misy teny mandratra, aza mamaly amin'ny ratra ihany koa ianao. Amin'ny internet raha misy commentaire manafotoana, aza miditra amin'ny ady tsy misy farany. Ao am-piangonana raha misy tsy fifankazahoana, aza mitondra afo amin'ny afo ianao. Maka 30 sekondra. Teneny hoe aka 30 sekondra hoe. Maka 30 sekondra ianao, mangina kely dia mivavao poetsy Jesosy. Mioany fahindrena. Oka tsy teny amin'ny fahatezerana, oka tsy ho voafandrika, oka tsy teny amin'ny oka ho iteny amin'ny fahamalinana sy fahantsorana fa tsy amin'ny fihetsifihetsena. Amen. Indraindray ny fandresenao dia tsy any amin'ny valiny lava be izay hoentinao. Indraindray ny fandresenao dia tsy amin'ny fitony, dia tsy amin'ny hoe fampiderana ny fahaizanao io. Fa ny fandresenao dia amin'ny fitoniana, amin'ny teny fohy, amin'ny fo madio, amin'ny fahindrena avy amin'Andriamanitra. Tsarovy, tsy mila mandresy ady hoe mila mandresy ady hevitra rehetra izao ianao, fa mila maneho an'i Kristy amin'ny toe-javatra rehetra ianao. Amen. Ndao tsika hivavaka. Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao. Misaotra anao satria tsy mandefa anay irery ianao. Na dia tahaka ny ondro ampovoan'ny ambodia ary izay, dia miaraka aminay ianao. Tompo, meo anay ny fahamalinan'ny menarana sy ny fahatsorany voromailala. Ampianaro izay ho endry nefa tsy ho fetsy. Ampianaro izay ho tsotra nefa tsy ho mora voafitaka, Tompo. Ampianaro izay hiteny amin'ny fotoana mety. Ampianaro izay angina rehefa ilaina ny mangina. Ampianaro izay hamaly amin'ny fahindrena fa tsy amin'ny fahatezerana. Rehefa misy fiantsiana omeo fitoniana izay, Tompo. Rehefa misy fandrika omeo fahazava-tsaina izay. Rehefa eo ny adevitra omeo fo madio izay. Rehefa misy olona sarotra eo anoloanay, dia oka, Tompo, ianao no hiseho amin'ny teninay sy amin'ny toetranay. Enganezay io vavolombelona tsara raha io, malina, tsotra, endry, madio fo, ary feno ny fanahinao. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy mivavahanay. Amen. Amen. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao makasitraka amin'ny faharitanao androany. Dia raha nahandray an'ity hafatra ity ianao dia soraty amin'ny commentaire ihany hoe Jesosy ataovy malina sy tsotra. Ary zarao amin'ny olona iray mila fahindrena amin'ny resaka sarotra, amin'ny asa, amin'ny fianakaviana na amin'ny fanompona. Ary tsarovy ity endry tsy ho fetsy, tsotra nefa tsy ambakaina. Amen. Ho tahin'ny Tompo ianao ary endriko fahasoavana sy famindrapo nanaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ho tranon'i Jehovah andro lava ianao.
ampitiavana be deabe a docteur Ina Telesforiana.